Satria ange fotoana maro taonany ary misy fanadihadiana maro fototra mianganana mbola vinanana ilay PSE ka tsy mety raha tsy hoe raha ao anatina fanapahan-kevitra maimaika izay ao anatiny ataoko hoe niraisin'ny gouvernement samirery no anovanana izay tetim-pivoarana izay fanerana molavolana ny fotoana maro ary miainga tamina fanadihadiana maro izay. Mikasika ny famatsivoana no resahana teo manao mety fiatrakan'izay iny zany dia tsy fantatritsika fa toy ny mpamatsivola moa manana ny fomba fiasany fa raha ny fomba fiasa mazava ho azy dia tsy maintsy fiheveranay tsy maintsy hitaiko zareo hoe amin'ny fomba ahoana indray mitondrana an'ilay fanovana satria tia efa misy ezaka ny finiarahana ary samy nanao somitao na ny mpiara-miombonantoka raha hoe ity zany ny tetim-pivoarana hifanarahantsika fa ho tanterahana sy fanekentsika fa iaraha-misalaha ampandrosoana ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara dia raha miala amin'izay zavatra ny fanarahan'izay tsika dia izay manahy mafy fa hiemitra ihany koa ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fanatanterahana ilay tetim-pivoarana izay asiana ataoko hoe fanovana betsaka ao anatiny. Zany hoe tokony misy zany fiaraha-midinika ataon'ny fitondrana miaraka amin'izao mpisehatra eo amin'ny fanabeazana. Tokony misy mihitsy ny fiaraha-midinika amin'ny mpisehatra rehetra amin'ny fanabeazana ary indrindra ny antotan-kevitra rehetra nanamboarana ny PSE dia avy amin'ny vahoaka sy ny mpianatra ny ray aman-dreny mpianatra izany tsy tokony fanapahan-kevitra tokana fa tokony iarahana midinika kanefa mandany fotoana be isika satria efa aman-taonany maro no nanaovana ny fandinihana hatrany fotony hatrany amin'ny faritra maro samihafa nanangonana ny hevitra nandrafetana ny PSE iny dia mbola hiverina amin'izay ndraika isika angamba dia tsy raha loatra fa manjary mampiemitra ny fampandrosoana Madagasikara indrindra eo amin'ny sehatra ny fanabeazana zany. Apiko kely hoe 3 sous-secteur fotoana dia zaza zany tsy hijanona amin'ny CPE le fotoana zany le fotoana mahazo tany an'ilay BEPC zay le fotoana dia mahazo diplôme izy ahafahany miditra amin'ny sehatry ny asa manao formation professionnelle izy ohatra manao formation professionnelle amin'ny fambolena dia eo izy ara-dalàna afaka miditra amin'ny sehatry ny asa zay zany dia nahatonga lehibe anaovana le éducation fondamentale. Zany hoe fanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Fanaraka amin'ny zava-misy eto ary mitohy éducation fondamentale mitohy amin'ny formation professionnelle mitohy hatrany amin'ny université fa tsisy hoe tapatapaka eny tena zay ny tena laza ianao hoe maro no nandalo ny mpampianatra sy ny mpanabe firisan-jato moa izy ireo raha oharina amin'ny fakan-kevitra izay natao eran'ny Madagasikara ny zavatra tokony tsapakitsika dia amin'izao fotoana izao ny fanjakana dia manamafy ny hoe fidirana an-tsekoly sy ny fitazonana an-tsekoly ny zaza ary hitanay fa ny PSE io no anisany ataontsika hoe fanohitra zany hitazomana ela kokoa ny zaza an-tsekoly sy hanabe ny zaza miditra an-tsekoly ka inona no tadiavintsika ny tazomana ny zaza an-tsekoly izay sa ny ialany alobe amin'ny sekoly ambaratonga fotsitra ny zavatra hitantsika anie dia ny ampatelo ny zaza eo amin'ny T1 ihany ny tonga any amin'ny T5 zavatra fantatra izany ary atotanisa be dia be manamarina an'izany ka raha ohatra ka tanterantsika amin'ny PSE dia azona iantoka fa be dia be ny zaza hianatra sy voatana ao an-tsekoly mandritry ny taona maromaro aorian'ny fahamaontian'ny zaza satria izay ny zavatra misy be dia be amin'ny fahamaontian'ny zaza zany hoe amin'ny âge de puberté 12 taona 13 taona dia be dia be ny zaza efa tsy mianatra intsony noho izany PSE dia mampisinay fa tsara ho an'ny zaza malagasy.